Mahakasika ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta izay ihany koa dia nosalorana ny mari-boninahitra ambony indrindra eto amin'ny firenena izy dia ny Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy zany tamin'ity androany ity. Nisy moa ny lanonana izay nikarakaraina teny amin'ny lapam-panjakana teny Mahazoarivo teny ka nentina nanolorana azy izay mari-boninahitra izay teny atoerana ihany koa ary Ravakarandriamanalina sy Mamarasoanaivo. Nakarina eo amin'ny toeran'ny Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy ny Praiministra Coly Roger sady ministry ny fahasalamam-bahoaka. Mari-boninahitra ambony larina indrindra ity natolotra filoham-pirenena ho azy ity manaraka ny toeran'ny filoham-pirenena. Ny fandraisana andraikitra lehibe vitany teto amin'ny firenena no antony hanomezana azy izao mari-boninahitra izao hoy ny Praiministra. Fahaizavako amin'ireo teo dia satria moa za Praiministra voalohany indrindra tsy vitan'izany ihany fa ny zavatra rehetra efa vita za moa efa fantatrareo depuis hatramin'ny roan de fitopolo sy taty arivo dia nanana participation active mihitsy amin'ny la vie de la nation, secrétaire général des étudiants, participer amin'ny membres fondateurs du MAPS namazeny ary niavy tsy mijanona teto natany andafy ho an'ny firenena. Eto fantatrareo angamba fa mety tsy ho fantatrareo fa iza no nandoa ny vola momba ny fanaovana examen de laboratoire eny amin'ny institut de médecine nucléaire eto am-Pandrenonga angamba zany betsaka mbola betsaka ny zavatra rehetra natao fa tsy ho tanisantsika eto ka lasa Praiministra androany angamba mba mikasitrano président ihany ny fihetsika ohatran'izao dia misaotra azy fa izy no niavian'izao zavatra rehetra zao ary izy no nampiakatra amin'izao mari-boninahitra isan'izay farany ambony faharoa angamba ao ny firenena. Ny mpanara-baovao dia isana metra-panontaniana mety hisiny ambadika politika amin'izao fanomezana mari-boninahitra izao izay fanontaniana izay indrindra no nivalon'ny Praiministra. Tsy tapitapika efa zavatra faneverina fa mahery ny royaume angamba na zay. Voaresaka teto ihany koa nefa ny feo mandeha mikasika ny mety hisiny ny fanovana eo am-pikamana eo anivon'ny gouvernemanta. Resaka reo manimo mandeha any ambadika any ahoana mety famarina zay? Za tsy tany ambadika an'izany ka tsy fantatro. Voaresaka teto ihany koa ny filakevitry ny ministra izay araka ny tatitra dia tsy nolanina tao anatiny ny fampiantsoana ny fivoriana tsaram-potoana na teny miram-pirenena izay tokony andaliana ny lalàna mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fantsiana ihany koa ny lalàna mifeny teto bolam-panjakana. Afaka manaraka indray tsy hoe tsy misy io tsy maintsy misy fa aza matatra anao fa matoa mbola tsy tapaka zavatra ohatran'ny zavatra tsy sava ary zavatra tsy atao kitotofoana fa zavatra tady conduite tsara fiheverana matotra zay vao manao azy fa tsy azo atao tsy maintsy avy eo tsy maintsy avy eo satria zavatra iankinan'ny fiainan'ny firenena. Ankoatra ny fianakavian'ny Praiministra sy ny mpiasan'ny primature dia nanome voninahitra ny lanonana fanolorana mari-boninahitra androany ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo filohan'ny androm-panjakana eto amin'ny firenena ary ireo maso vao vahiny miasa sy monina eto Madagasikara.